Fa ifandrasaka an'izay taranja judo zay ihany tsika eo anivon'ny orinasa Knapsa kosa indray izy ity dia notokanana ihany koa ny dojo ho an'ny taranja judo eo anivon'ny orinasa Knapsa zay ho an'ny mpiasa sy ny fianakaviany moa ny tena nanaovan'izy ireo nananganana ity dojo ity. Ny sabotsy maraina teo dia nisokafana sy nitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny dojo ho an'ny taranja judo izay natokana ho an'ny mpiasan'ny Knapsa sy ny vady aman-janany. Taranja maro toy ny karate, baolina kitra, atletisme, tsipy kanety be no efa nisy teo anivon'ny mutuelle du personnel de la Knapsa na ny fikambanan'ny mpiasan'ny Knapsa nanomboka ny taona 2012. Ny mutuelle du personnel ny Knapsa dia natao hamolavola ny mpiasa sy ny ankohonany mba azahoana mifameno satria mifameno tokoa amin'ny Knapsa satria araka ny voalaza teo anatin'ny vatana salama sy ny saina matsilo no avy tahazahoam-bokatra dia mifanindran-dalana amin'izay. Fantatra fa isaky ny larobia hariva sy sabotsy no isian'ny fanazaran-tena ao amin'ity dojo ity ary misokatra ho an'ny sokajy taona rehetra. Ny judo zany dia mifototra amin'ny foto-kevitra anankiroa lehibe. Jitakyo io jitakyo teny japonais izy io fa midika hoe ny fiaraha-miasa no ahafahana mahatateraka zavatra tsara noho ny hoe mandeha irery. Faharoa dia hoe serekuzenyo dia fampiasana arak'izay tratra ny herim-batana sy ny herin-tsaina rehefa hanatateraka zavatra anankiray mba azahoana vokatra tsara indrindra. Samy hanao fanazaran-tena sy fampizaratra kefa ao amin'ity dojo ity ny taranja judo sy ny karate. Ny karate izay efa nisy hatramin'ny taona 2012. Nisy ary ny fizarana mari-pakasitrahana sy fampisehoana nataon'ny mpikatroka karate eo anivon'ny Knapsa tamin'ny fotoana io. Ny amin'ny karate dia isan'ny ao anatin'ny taranja mpanatanjahantena arts martiaux le izy. Izany hoe indrindrindrindra ho anao adoreo eto moa zany dia hoe ny fanahy no mahaolona mitaiza ny tsirairay mba olombanina tanteraka zany dia mampianatra ny fiainana tanteraka. Mifanitsy avy hatrany amin'ny tarigetrany Knapsa moa izy hoe respect, résultat, discipline. Ny zavatra tanjona kendrena amin'ny karate dia izay le fiainana ray manontolo zay no taizana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena ary ampiarana eo amin'ny fiainana indrindra moa zany mba hitam-bokatra eo.